zany hoe mampahory ireto ny olona mieritreritra hoe ty ory ny mpiasa trano aty fa raha misy ny fahoriana dia ny mpiasa trano aty ny ory ao anatiny ao nefa zany fa zany akory ty hitanao mivoaka eny izy mamoaka sary eny dia milamina fa ao anatiny trano iainanao fahoriana. Inona ilay fahoriana tiana tenenina dia ilay teny marary fanambanimbanina tena hoe ory misy tsy amena karama efa mampahory ne zany dia zany zavatra zany tena hoe malahelo zany Andriamanitra amin'ireny zavatra reny. Tena hoe aleo ariana ilay sakafo toy izay hoaninao. En plus raha mba hoe ariana ihany koa mba tokony fonosina fa eny amin'ny fako reny mazana dia misy olona mitsipy, misy olona mitsindry mahita borsa mifampikatina dia sokafana, misy sakafo, misy amin'ny presque moa amin'ireny restaurant reny misy ambina hamburger ohatra sandwich dia hoanin'ireny mpitsindroka amin'ny fako. Tena reny zany tena mampahory an'i Jehovah mihitsy mijery an'ireny. Nefa misy ny olona dia manao fananiana hoe mba tsy hinana an'ireny mpitsindrotsindroka azy ireny dia ampisafotafotaka miaraka amin'ny karazam-pako ao dia misahotohoto ao anatiny ao. Tsika zany tokony hitsinjo ny hafa ary tianao izay hampahory ny hafa. Io tsy voatery hoe ny mahantra ihany fa na dia tsika samy tsika ato izao. Raha fantatrao fa hampahory ny rahavavinao, hampahory ny arirana dahato amin'ny tompo dia ty atao. Inona moa matetika ny zavatra mampahory dia ny zavatra manafotoana. Raha amin'ny tontolom-panahy, zavatra manafotoana ny hafa, zavatra mandratra ny fon'ny hafa dia mampahory ianao izay amin'izay fotoana izay. Satria raha fa tsisy tsy mitoetra ilay fifankatiavana dia lasa mampitondra fahoriana ny hafa ianao. Eto moa zany nentin'Andriamanitra amin'ireny olona tsy dia manan-koanina. Resaka sakafo no hitety na voaloboka zany sakafo zany. Fa raha amintsika izao dia ny fiainantsika andavanandro, ny fiainantsika ato amin'ny tompo. Tsy tian'ny tompo itsika mampahory ny rahavavintsika, mampahory ny anadahintsika, mampalahelo an'i Jesosy zany. Dia lasa fahotanao satria anao mampahory ny afaka. Fa ny tian'ny tompo dia ny fifaliana, miara-faly foana. Jerena rehefa misy olona anankiray ohatra hoe nanolo-tena na olona anankiray voagony, jerena ny afalio rahavavy tsiraray avy tsika ato amin'ny tompo fa tena hoe faly, miara-faly. Misy olona anankiray afaka mifatotra, migadra izay nanengetra amin'ny devoly azy ianao tena afaka tamin'ny gadra, tena miara-faly dia tena hoe misy Jesosy hoe izao mihitsy ny tiavako anareo, miara-faly ohatr'izao, tsy tokony hampahory ny hafa. Arakaraky ny voalazan'ny rahavavy teo ambony tsy fantatra tokoa izay fivadiky ny fiainana. Ory tsika amin'izao fa tsy fantatritsika ny fitondran'ny tompo nefa tadidio fa tsika tsy ory fa manana ny Jesosy. Itsika ilay sambatra indrindra. Mety ory ny ara-nofinao, mety ory ianao izay ianao hoe dia avingavingain'ity patronko ity, tena ambanimbanian'ity patronko ity. Za moa dia vao anisanazo an'izay androany. Zany hoe atao mihitsy zany izay tena hoe akarary ny fonao na hampiteny ianao fa ohatrany hoe tsy enoky ilay izy. Dia hitany ohatrany hoe tsy rarahiko ilay izy dia mijanona. Dia zavatra efa tenenina dia averina foana ka iny moa ko anao efa tsy miteny iny efa manindry foana anao efa tsy te hisin'ny olana dia arakaraky ny tsy tenenao vao averina foana. Zavatra frazy iray efa onjato miverina. Dia raha fa tsy manana an'ilay fanetretena sy ny manindry foana ianao dia lasa ady ny farany. Dia indraindray ianao dia mahatsapa-ory. Dia izay tsy ory ny fanahiko fa ny vatako sy ny nofoko ity ny ory ampahorian'ireto mpampiasa ireto. Fa ny fanahiko kosa tsy ory satria izaho manana an'i Jesosy. Dia ohatr'izany koa tsika. Tsy ory, mety milaza ianao fa ory. Izay mety tsy ampy ny sakafo tsy haiko. Na hoe mety tsy ampy ny fidiram-bola dia hoe ory.
tsy ampy ny sakafo zaraina amin'ny ankohonana ory reto zanako reto tsy mamanana ny ananany hafa fa tadidio fa raha fa misy an Jesosy ny tokantrano misy ianao indrindra fa ianao tena mitsy na andray an Jesosy ianao le mpanan-karena ambony indrindra ianao le manana million de dolara any amin'ny compte bankinao dia any amin'ny Jesosy zany. Amen. Manana an Jesosy tsika raha vavy ranadahy tsy ory tsy hanan-java maory tsika raha fa manana an Jesosy raha fa mitoetra ao anatsika Jesosy tsy ory ninonninona mety indraindray ianao mety kivy ketraka noho ny zava-misy noho ny zavatra mandalo fa tadidio raha zavatry ny nofo mandalo ihany reny fa nanao tsy ory fa ianao ny sambatra indrindra araka ny teny teo hoe reny mbola tsy mandray an Jesosy reny ny tena hoe mahantra na dia reto mpanan-karena milaza fa manamboly reto ka rehefa tsy manana an Jesosy ireo ny fara-mahantra itsika zany mbola manan-karena ambony ireo fa raha miara-nofo raha rabola ny jereny tena hoe tsika tokoa izay tokoa ny mpiasana dia ataony izay tiany atao fa tadidio fa ianao sarobidy eo anatrehan'i Jesosy sarobidy satria ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra no ao anatinao no mitoetra ao anatinao no anananao ilay tsy voavidiny vola na amina 4 million dia noho izay fitiavan'i Jesosy izay ihany koa ny tokony hizarantsika fitiavana aparitaka ilay fitiavana mba tsy hampahory ny hafa fa rehefa manjaka io fitiavana io tsy misy ny fampahoriana manjaka sy fangatsiavantsika ato amin'ny gropy tsy hisy ny raha vavory tsy hisy ny maratra fa manana fifaliana foana dia aokotsika tsy hampahory ny hafa io fampahoriana io izy ianao hoe izy raha manana izy raha miazaka mandray vola isam-bolana inona ny mahahory azy ekeny zany fa ny teny avoaka dia mampahory manindry mandratra ory andaotsika mpanjaka ilay fangatsiavana araka n'ilay hira tamaraina fitiavana sy fangatsiavana izay ny dito napetraka n'Andriamanitra dia raha fa manjaka ato anatintsika izay dia haitsika no manaparitaka an'izany amin'ny manodidina antsika dia tsy haitsika no mampahory ny hafa. Amen. Voninahitra ho averiko amin'i Jesosy irery ihany mankasitraka tsika tsiraray avy na hatry ny hatramin'ny farany dia tapitra moa